Inona ny hitantsika farany zany resaka hazo zany. Marihana fa lavabe izy iny raha hoentina satria miresaka saison, miresaka cycle. Misy saison zany a miverina foana zavatra amin'ny fiainanao raha dinihanareo. Ty zavatra resahako ty tsy fantatr'olona mbola 18 ans. Peut-être certaines choses mivoaka amin'ilay zavatra 18 ans fa misy cycle lavabe. Misy saison ohatra 40 ans, isan'ny 40 ans izy miverina. Donc mila mipasy 40 ans ianao zay vao mahafantatra saison an'ny hazo anankiray de 40 ans. Et puis mila tonga 80 ans ianao. Zay izy faut 40 fois 2 de 90 amizay 120, oui 120 amizay troisième cycle saison zany. De misy saison fohifohy ohatra hoe amin'ny tantaran'i Joseph hoe isan'ny 7 taona miverina le izy. Ianao zany raha mandinika fiainanao misy zavatra miverina foana. Ianao zany raha tsy hendry, raha tsy manana intelligence, surtout manana mémoire, conscience. Ianao vao ny sarabady voalohany ndray mandeha sarabady foana ianao. Le erreur nataonao voalohany iny ataonao foana iny erreur iny jusqu'à ce que ianao tonga saina hoe ty zavatra ty fa miverina foana. De zay zany alalana hoe noho ny tsy fahalalana tenin'Andriamanitra ohatrohatran'izay zavatra zay le olona maty manao alim-bavaka, maty ny fifadikanina le olona. Rehefa tsy tonga tompoko ny saison sy ny fruit, tu peux prier tout ce que tu veux. Afaka manao masina be anao fa Andriamanitra tsy mihetsika satria hazo ny compareny amintsika. De misy moment Andriamanitra mikompare antsika ohatran'ny sambo indray. Misy moment Andriamanitra mikompare antsika ohatran'ny train indray. De misy dikany daholo de tsika moa zany nahita hoe resaka vigne tamin'ny farany iny. De zay moa izy hoe limité de fotoana zany. Satria tsika olombelona manana fetrany. Fa le vigne zany raha nijerevanareo vidéo iny isan'ny taona ray sa isan'ny 2 ans izy iny misy voilà miamitombo de hita amin'ny trace zany hoe raha dinihantsika amin'ny fiainana andavanandro zany Andriamanitra miasa en génération, tac tac tac. Maty Abraham miaraka amin'ny Isaac izy, maty Isaac miaraka amin'ny zanaka Isaac izy, ainsi de suite. Zay zany tsara marihana. De tsika moa zany nahita hoe ahoana juste décodena kely le parabole zany ahoana firesak'Andriamanitra. Nareo mila lalina nareo sinon nareo tsy mahazo fomba firesak'Andriamanitra. Ary ny tena marina raha be nareo micomprendre ana rehefa miresaka aminareo. Za zao rehefa miresaka zavatra comme ça tsy azonareo misy ahoana fomba firesako. Hitanareo olona lalina mantsy fiantsona anazy mantsy olona compliqué. Dans un sens hoe mystère zany. Mystérieux zany, voilà. Ka olona anankiray zany raha vao comprendre fon'Andriamanitra, anahaka fomban'Andriamanitra, bien sûr iresaka ohatra ny fomban'Andriamanitra miresaka. Bien sûr ianao raha tsy lalina tsy mahazo an'le olona. Fa ianao lalina nge mahazo olona anankiray marivo e. Na hatramin'ny eritrerina nge hainao mamaky anazy. Na hatramin'ny inona désir tiany ataony hainao nge mijery anazy. Zavatra tsotra kely zany zavatra zany. Ray aman-dreny ianao, zanakanao 5 taona, 10 taona. Rehefa mandeha amin'ny magasin ohatran'izany rehefa mijery comme ça, ahoana tsy fantatrao hoe io kilalao tiany alaina. Simple kely angely izy. Ahoana ianao ray aman-dreny mahita adolescent anankiray 15 ans, comment ça se fait que tsy azonao ny intention rehefa miteny zavatra anankiray na anankiroa. Ianao nge fa nandalo teo e. Satria ianao lalina noho ny zanakao.
donc vao mihetsika izy vao mievina le ankizy tonga de efa fantatrao hoe inona io de tia moa zavatra malaza be entre parenthèse hoe rehefa ankizy zay mody mazoto be izy mafatrano anao vaisselle angataka telefônina izy zay rehefa mazoto zay izy anao zavatra te angataka zavatra izy zay izy tsy ray aman-dreny tsy mahalala an'izany raha mody manampinampy zay izy te angataka izy zay misy zatra tiany angatahana bref ohatran'izany zany de il faut bien comprendre zany a ianao mijery io tsy fatako firy ny taonanao ataontsika hoe 25 ans zany ianao ataontsika hoe 30 ans ianao amikahako zao ohatra ahoana vitako amin'ny mpianatra fiainana olona anankiray niaina 90 ans ahoana ianao raha 30 taona ahoana vitanao amin'ny mpianatra olona anankiray fiainana izy 70 ans raha tsy lasa lalina ianao zay tanteraka aminao tenin'ny Davida am'izay hoe j'ai dépassé tous mes maîtres aux izy olona nampianatra anao fiainana zany mila dépasser anao satria manino lalina ianao mahazo natao hoe saison ianao mahazo natao hoe cycle ianao mahazo natao hoe racine branche fruit sy ny feuille zany hoe ianao zany 30 taona ianao mavita mivoyager spirituel fa ianao mitsangan'olona devant n'olona 80 ans ianao nge 120 ans e ça veut dire ianao nge niaina lavitra n'olona ray aman-dreninao e ianao nge mbola niaina lavitra noho ny dadabenao raha eo izy e sy bebe anao raha eo izy satria manino 90 ans bebe anao grand-père na grand-mère lalina ianao satria fahendrenao azo avy tamin'ny fanahy fa tsy azo tamin'ny école donc ianao rehefa mipointe zatra resahan'ny dadabenao nge fantatrao hoe en réalité le zatra resahan'ny dadabenao raha mananatra anao izy mbola ry amin'ny genounao le niveaun'ny conseil de bien sûr dadabenao mijery anao fa zafikely tsy malala fiainana fa le ara-panahy tsy fantany hoe zatra fantatrao io ianao nge ny formatena am'izao hoe donc na dadabenao zany na ray aman-dreninao na fianakavianao na olon-dehibe zany 70 ans 60 ans ianao 30 ans ohatra ny ianao mijery zanakanao zany raha manana ray aman-dreny ianao poziny zareo tonga de efa fantatrao eritreritry ny zareo fa fantatrao satria ianao fa nidepasa ny zareo lavitra zay nge mahatonga Jesosy zany mbola zaza izy mbola kizy tonga tamin'ny docteur de la loi est-ce que vous imaginez ve zany hoe docteur de la loi zany Jesosy amin'izay manazava resaka lalàna gaga ny docteur de la loi zany amin'ny intelligence sy ny sagesse firy amin'olon-dehibe zao niaina nandritra ny 70 ans 80 ans zany saison zany tsy fantany zany mamerina le même erreur zareo les mêmes fa ianao rehefa madécoder tenin'Andriamanitra ça veut dire ho lalina ianao zay satria miresaka ianao par énigme ianao zany miresaka tan le phrase teneninao tsy azon'le olona des fois ianao manome ordonnance des fois ianao manome précepte fa ny olona tsy mahazo aferanay ato zany ordonnance zany aferanay ato amin'ny say alléluia un peu spécial ty fanazavana ty arbre ty fa mbola tohizako izy ty
verset fateo ihany moa zany somary verenako kely zany le psaume 1:3 io zany le verset de base zany ny angentsika hoe il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dia za zany niteny tamin'ny lady iny hoe misy arbre anankiroa resahako, le anankiray spirituel, le ray terrestre hozy aho. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ouah! En fait, zaho manofy mamaky io baiboly io sa Andriamanitra nanoratsoratra fahatany. Satria mantsy tout ce que je fais, tu réussis zany. Ahoatra, tout ce que vous faites réussit ve? Meva, telesary zao filmany Joker mba ianarako fomba fomezana. Fantatry anja Joker zany? Film Joker fantatro? Ay, saika gaga basy zo zao malala zany. Za mba ime ohatran'ny Joker. Dia misy verset zay amin'ny Paul eo, Paul manoratra anazy. Zavatra rehetrarehetra izy anareo daholo, tout vous appartient. Manahirana zany teny zany. Au fait, Paul ve nifoka rongony tamin'iny sa ahoana? Mbola ntanina anazy zany. Au fait, Paul moa tsy niteny an'izao. Rehefa gentilisa izy dia gentilisa. Rehefa miaraka amin'ny païen aho izy dia païen. Zay mantsy tenen'ny Paul zany. Ka mila antanina mantsy Paul zao dia mba izy niaraka tamin'ny gentilisa ary nifoka rongony. Tout m'appartient ve? Manahirana zany teny zany. Ahoana zany lalao? Tout appartient ve? Non izy teny lalao. Sady misy problème kely amin'ny vidéo zay a. Des fois mantsy asika mamaky tenin'Andriamanitra zany a cause ntsika tsy lalina zany a. Ohatran'ny Paul a tena oui intéressant be zany sujet zany zo. So dia tamin'izy gentilisa nanofinofy tany dia rehefa avy eo zavatra rehetra ho anao izy izy. Avoué le verset hoe vite fait mba vakianjareo ny atokantrano any. Amizay azontsika tsara izy ty. Nareo natokantrano any ve matsapa ve? Tout vous appartient ve? Raha miteny mantsy ianao oui dia mba omeo hoe za fa za tonga dia angataka. Un Corinthiens 3:22. Dia ho azonareo tsara le fandehan'ity tantara ty mantsy. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Ianareo io 1 Corinthiens 3:22 io. Soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Lalina zany teny zany à moins que tenin'olona anankiray nifoka jamala. Donc psaume 23 zany tout ce qu'il fait lui réussit.